ran Jesosy Kristy. Tompo na inona sakatsakana tadiavin'ny devoly atao raha vanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Na inona fanelingelenina ataon'ilay ratsy foananay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Foka tompo androany ny osotrao, ny fitahinao, andrakotra anay. Ary hotahina manokana ny fotoanandroany. Hotahina zay rehetra atao eto tompo. Hotahina ny isambatan'olona zay tonga eto amin'ny toerana ity. Ary naizanaiza koa misy andreo zay manaraka anay en directa ny fitahinao fanamasinao ho amin'izy ireny mandraka arivo. Ary dia ho rakofana amin'ny rano Jesosy sy ny fotoanandroany. Miantso ny rano Jesosy zay hiasa ny anatinay amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny révélation. Hotahinao mihoatra zay Jesosy. Ianao mahalala ny ao anatin'ny fon'ny olona. Ianao mahita ny etaeta ny faniriny lalina. Ianao koa mafantatra ny tahoatra ny anatiny any. Ampio ny tsiraray avy Jesosy. Vangio ny tsiraray avy. Rakofana amin'ny rano Jesosy ty fotoanandroany ty. Misy saotra tompo ao misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Apetrao mifonao nireny tananao dia merina vavaka antsika hoe raio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manolo tena ho anao fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Milanao ny fiainako Jesosy raisiko ianao androany. Ho tomboko sy mpamonjy mamela ny heloko, mamindrafo amiko, sitrano ampio tario omeo hery afahako miara-dalana aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Farany sanatao milanitra ny tananao fa mba te hivavaka manokana ho anao za androany. Ho anao zay marary androany andray fanasitranana. Ary raha sendra misy fanahy ratsy manarakaraka anao androany fotoana hialany zany aminao. Ataovy ambony tsara ny tananao dia akipio masinao fa hivavaka ho anao za. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy miantso fanafahana eto amin'ny toerana ity indray za androany. Nazovo tompo ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fampahoriany fanahy ratsy, manodidina zay fanahy zay hivoaka. Piala amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho isy afo androany andevona ny fanahy ratsy io reo fanahy nirahana mba hanimba ny fiainanao. Reo fanahy nirahana isaboteny arabolanao didiko mivoaka amin'ny vatanao io zao. Miala any amin'ny amanao any. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Satana manodidina anao oka anao hivoaka amin'ny vehivavy io. Va moramora amin'ny lehilahy io ianao zao de zao amin'ny anaran'i Jesosy miala. Tompo miantso lay rano Jesosy zay ho fanadiovana ny fiainan'ny olona, ho fanafahana. Lay ranao zay nandresy ny fahafatesany, lay ranao zay miteny tsara lavitra noho ny rany abela. Androanao ka idina amin'ny tsiraray avy amin'ny isambatan'olona. Ambarako fa foana zay karazana asany maizina na matipatitra anao ela be. Ao anatin'ny 3 segondra ho isy zavatra hiala ny anatinao any. Zay zavatra nataon'ny demonia miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ray, roa, telo ka hivoaka amin'ny vatanao zany. Bizokidagaboshandalabagaronto. Alefa mivoaka. Ry fanaratsy mivay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay miala moramora rehefa tsy mazaka ny fanatrehan'Andriamanitra. Dana miala. Zay aleva. Miva amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy miandrela fa mivoaka. Zay fanahy mamangy any anaty nofy. Fanahy mitondra nofy ratsy. Fanahy mitondra korotana anaty tokantrano. Miva amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka tsy verina itsony fa mivoaka. Fanahy mitondra blocage arabola. Miva amin'ny anaran'i Jesosy. Fanahy avy any anaty ranomasina. Fanahy ny famosaviana. Fanahy mitondra lolo-po. Fanahy mitondra fafambaraka. Miala. Zay aleva. Zay va. Mandidy anao hivoaka amin'ny olona. Zao de zao aleva. Miala. Fanahy mamitaka miala. Ny fanahy zazavavin-drano rehetra miva amin'ny anaran'i Jesosy. Midineto zany hery zany androany manafaka. Afaka. Raiso ny fanafahana ao anao. Doroko amin'ny afo ny fanamasina. Reo fanahy ratsy miafina ny anatinao any. Na tany amin'ny fahazazanao zany. Tany amin'ny fahatanorana ao.
mandraka ankehitriny didiko ivoaka amin'ny fiainanao tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana intsony. Tompo taio i vehivavy io, taio ny fiainan'io lehilahy io, mba hitsangana amin'izay izy, ijoro izy amin'ny fiainam-panahy. Tsy hainao ntsony le olona iverinalana, tsy hainao ntsony le olona angatsika raha-panahy. Ny fanamasina androany fortifie anao, atonga anao kristianina mijoro mandrakizay. Raisy ny osotr'Andriamanitra nafaka anao, raisy ny herin'Andriamanitra nampy anao, raisy ny osotry ny fanamasina irétabli ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ianao zay olo zay manaova amen mafy be. Ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao e. Mbola tsy mifarany ty taona ty dia ho hisy témoignage ngeza be hitsanga aminao. Raha ianao zany manaova amen. Asivo ty tanana mafy hoan'i Jesosy dia mazao toerana zasy ianao. Alleluia. Somary bitsio kely amin'ny akaikinao afaka ianao e. Amen. Raha misy olona ambadika neny hoe mandresy ianao. Amen. Ilainao ny vavaka sahala amin'iregny manko. Amen. Miaraba antsika rehetrarehetra tonga soa. Miaraba anao tonga eto amin'ny toerana ity ho anao zay sambany tonga teto androany. Ny tompo hitahy ianao manokany. Ary tonga sotsika jiaby eto Ziona. Amen. Ianarantsika androany secret anankiroa be zao hoe ny tahotra sy ny fanirina. Inona hoe ny tahotra sy ny fanirina. Ireo zany matetiky magnano cortège fo. Raha misy olo mba manam-panirina lalina anao zavatra dia ity za ozy tahotra. Ary matetika dia fitaovam-piadiana ampiasain'ny satana izy io mba tsy hatanteraka fanirin'olona anankiray amin'ny fiainany. Dia tsy inona fa ny tahotra. Ary zavatra mila mba atonga sainanao foana raha ampianariko ombenombieny hoe ny amaron'ny probleminao, ny amaron'ny fahavalonao tsy mampatahotra an'Andriamanitra. Anao no mety matahotra fa Andriamanitra tsy matahotra. Lehibe ny Andriamanitsika, lehibe Jesosy vavahantsika. Ary Andriamanitra foana. Ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanao. Tsy miala amin'ilay maha-Andriamanitra anazy izy. Mety mandalo trosa anao, mety mijaly anao, mety misy mitory anao any amin'ny tribunal, sa misy mampahory anao, misy mamosavy anao. Andriamanitra foana. Zay ny tokony ataonao fomba fijery. Ary atsika rehetrarehetra reo dia zanak'Andriamanitra daholo. Efa nilazainy zany fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izy adidiko sy andraikitra ihany. Olo mety tsy tianao fa Jesosy tianao. Olo mety magnilikilika anao fa ozy Andriamanitra ho hitanao eo fa tsy maintsy hovako fiainagnanao. Alleluia. Donc antsika mba hamaky ten'Andriamanitra hatao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo. 2 tantara 20. Ny andininy voalohany novaka itsika. 2 tantara 20. Tantara voalohany toko faharoapolo. Dia ny andininy voalohany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. 2 tantara 20. Andininy voalohany novaka itsika. Ary noho ny afaka zany dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amona mba amin'ny ankoatra ny Amonity. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka. Misy inona hony? Indreo izy misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao. Ary indreo izy ao Azezona Tamara anjedy zany. Ndiny fahatelo dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehova. Zay aloha zany dia réflexe maventy be. Raha sendraka matahotra andana mitodika amin'olo tsy matahotra mandrakizay. Rehefa natahotra Josafata dia inona ny zavatra nataony? Nanatrika tsara hitady an'i Jehova sady niantsoandro fifadikanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Alleluia. Rehefa ny fomba noentin'i Josafata nandresy ny tahotra tsy nitodika tamina olo fantatra fa nitodika tamin'Andriamanitra. Raha sendra ianao zany misy zavatra na dia kely ary mandalo agnatin'ny feofetretanao ao te hampatahotra anao dia ndana mivavaka malaky. Hoe za Jesosy efa anao tavandraiko amin'ny fiainako ty.
na dia mbola mangovotra renao miteny aminazy tsy manino. Amen. Ty zany le nianarantsika hoe ny atao hoe courage, tsy hoe tsy matahotra. Ny olo courage tsy hoe tsy matahotra fa manao zavatra na dia anatina tahotra aza. Ce n'est pas l'absence du tremblement, mais c'est d'avancer en tremblant. Anao mbola mangovotra fa anao miavance fo. Mety tratrana problème anao ndraindray, mety ao anatin'ny fakiviana, mety ao anatin'ny alahelo, fandana foana mitady an'Andriamanitra. Tety dia voalaza fa natahotra Josafata, fa lasa izy nitady an'i Jehova, ozy ny tenin'Andriamanitra. Ka tsy maintsy izy foana zany ny zavatra mampatahotra amin'ny fiainany, fa saingy mila hainao midomina anazy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Ny zavatra tena tsy maintsy mahatonga sainantsika indrindra manko ravagna dia ny présence na herin'Andriamanitra ao anatintsika. Misy hery agnatinao io. Na anao vehivavy tsy manambady io, misy hery agnatinao. Rehefa nandray an' Jesosy ianao, misy hery ao anatinao. Ka nendainao mety matahotra fa tsy magnala le hery agnatinao igny. Raha hainao mikontrôle anazy. Ary ny hery nomen'Andriamanitra anao tsy miala mandrakizay. Tahiny tompo aneza asenao. Alléluia. Mianara midomina l'izy. Aza manaiky resy natahotra zany. Aza manaiky hijanona satria natahotra. Fandana foana mandrosona ao anaty tahotra. Aza manaiky lavolefona satria natahotra. Fa tantera foana ny fanirinao na dia ao anaty natahotra azy. Aza fody labotikinao satria natahotra anao. Fandana sokafy. Ary za dia mitsodra rano zay zavatra nihidy tao amin'ny fiainanao ho sokafan'Andriamanitra. Ho anao zany teny zany. Aza velan'ny tahotra riavagna no mibaiko ny fiainantsika. Amen. Satria zao no tadiditsika tsara fa raha anao matahotra ka mandray fanapahan-kevitra, matetika tsy ahitagna vokatra igny fanapahan-kevitra. Ny fanapahan-kevitra anatina tahotra zany tsy ahitagna fandrosoana mihitsy, tsy ahitagna voninahitra mihitsy, fa matetika mieshoe. Satria igny le lazain'ny Baiboly hoe miahanahana ao am-pony, misalasala. Ny fisalasalana nefa tsisy zavatra hitanao agnaty fisalasalana. Hoe za indraiky ampiasa vola fogna fa atahorako izy toy. Ampiasa vola izy nefa matahotra ho faty vola. Anambady izy fa matahotra tsy haiko magnano akory. Agnano an'ry izy fa zy mako raha atahorako ne izy fa raha ataoko fogna. Raha andray fanapahan-kevitra, tsy amin'ny anao matahotra mandray décision. Tsy amin'ny anao tezitra koa. Ary tsy amin'ny anao malahelo. Fandraisana fanapahan-kevitra dia anatina fandinihana lalina. Zay vao miteny, zay vao manao zavatra. Zay le hoe midomina n'le izy. Fehezinao le izy satria ianao natao hiveny zavatra rehetrarehetra. Na ino io na ino. Jerevy tsara riavagna fa na zazakely raha olo araiky ka niarana fahoriana, ohatra misy maty agnaty famille, lasa olo maventy tamboko. Na dia anao tsy serie io. Sagnatry ny vavany gagnany raha mafimafy, mahazo ny raha foana anao. Ia. Na regny olo mamolava regny. Solare. Na mba karakory regny misy raha matombotomboka, tsy maintsy miova foana igny. Na moa fagnoaragna matetika teneniko foana ny bebenay zay. I bebe tsy mbo tia mandeha mafy. Mandeha mora izy. Anao nefa amin'io vosilogno avy mivavaka andro antoandro regny. Tamin'izany tsara misy tikitika posiposy zany. Dia tongotra foana. Dia hira fiderana mandravaka ananjy. Andro amin'io fa miray antoandro zay mbola tsy misakafo. Izy mandeha mora be. Dia farana anaovaka vetsivetsy. Misy aomby ane dady zao e. Vao na regny aomby igny zay vetivety dia tonga tantrano. Nahazo vely moa za tamin'izany fô afaka silongo anahy. Ary tena hitako hoe izy zany na olo karaha tsy mivakivaky loha io, rehefa misy zavatra manaitaitra ananjy miova izy. Dana jerevo moa viavy tsy mivaky loha viavy izy ka mbola andrahony vadiny. Izy ka mbola keo ramoseny izy mingitringitry. Fa mandehana moa imo. Miova izy. Jerevo viavy ny sarabady nefa mahay magnatao sorte. Zany raha tsara fataony. Mahay magnatao lokomena. Fotsy volo ananjy ny lokoany. Satria ny laosany vadiny.
fa izy koa mbola teo ramose io tsy nolokony zegny izy zegny ny mamany Gérard zany mamanjanany zany zanihony tsangitsangeny amin'igny izy fa rehefa misy zavatra mitranga miova io miova agnontany regny olony laosany regny za tsy hanondry izy ovy fô izy ka misy le fantanao mba agnontany karakory degreny io efa lasa i vao matsiro efa antagnan'olo i vao fi fa izy aminao eo ka raha tsy hainao magnano azy tompony hitahy anao tiako tenenina hoe aza matahotra mianara midominina fiainana misy fotoagna anao hoe mandalo raha mafy marary fa iareto tsy voatery anao nao foana anao raha mandalo zavatra marary tsy voatery amony tegna koa vao mainao nombo mafy sady sahiragna mbola velogno sahiragna koa kofa maty satria olo mamono tegna zany neky mamono olona mpamono olona zany very agnaty afo be tompony hitantsika rehetrarehetra misy ravagna ny atao hoe passage obligatoire amin'ny fiainana tsy maintsy andalovanao igny na iodika vinao na iodika vanana misy ny atao hoe passage obligatoire sala amin'ny endry Daniel zao passage obligatoire tsy maintsy nalefa tagnaty lavaky ny liona ny endry Sadraka Mesaka Abednego passage obligatoire tsy maintsy natao tagnaty la forme rehetra fo ny zanak'Israely passage obligatoire tsy maintsy nampandalovigny ranomasina mena tsy mora zany razonjare natao zany mba natao tantany hafa ary ndraindray anao io tegna te heritreritra mihitsy izy koa nanjary nampanjavogna za zegny nanjavo satria tellement mafy loatra raha lalovanao renao le izy tena hoe miatra manaina tsapanao mihitsy fa maharary sy ny sisa or nefa passage obligatoire de eo no ilagna tanjatsaigna riavana eo no mba ilagna misy fotoagna anao mba mamaky boky magnampy anao daholo regny satria rehefa mandalo ady de fahalalana aloha voalohany indrindra no mila anagnanao fahalalana momba nampahalalagna avenao jerevy tsara fa Goliata raiky foana adivany Saoly sy Davida fa nampiavaka ny Saoly sy Davida de ny fahalalagna tagnatin'jareo ny zavatra fantany Saoly de ny fahalebiazany Goliata maventy ambo kon vangony tefaka tonga de amoron-dranomasina ianao mitampolaka zany ny fahalalagna nanagnany Saoly fa ny fahalalagna nanagnany Davida ndray de hoe tsy mifora io Goliata io ary Filistine io tsy afaka mampiaiky ny miaramilin'Andriamanitra velona androany ozy Davida hitako fomba hinanagnan'io fomba fijery satria nanampahalalana izy ary fantatry Davida ihany koa tagnatin'izay fa ny zavatra mananaigna rehetrarehetra raha voavoadogna mafy amin'ny andriny aketo de mora maty mora afakaigny zay ny zavatra mananaigna raha vao io andrina io zany voadogna mafy indrindra fa ny olombelona taizana aizany Davida an'izany tagny amin'ny fiandrasagna ondry tamin'izy nijaly tagny izy io zany mba misy ilagna ananjy mihitsy koa ijaly io aizany raha tagnatina jaly zao mba nahaizako an'izany hoe kay raha nampango io manjary atao roa koa fa tsisy roa zay tegna latsagna vongantsira fa izy jaly aizanao an'izany betabe ny zavatra hitany Davida tagnatin'ny fasahiragnany ary zay zavatra zay nivadika fahalalana taminazy nafahany ny affrontehany Goliata rehefa ao anatina problème ny zavatra mila anagnanao voalohany de fahalalana ka eto ambony ty tany ty nolazain'ny Baiboly no ahitantsika fahoriana eto am'izao tontolo zao izy nahitanareo fahoriana inona ary nefa ny zavatra hoentinao miatrika fahoriana fatakarana rehefa nge misy olona zao ohatra tratrana fahoriana nde ataontsika hoe proprement dit hoe nisy maty mihitsy fa misy de tegna toragna ankilany olo maty io likony fa tsy hitsangany fa anao tsy makontrôle vatana alahelo zany azo atao foana fa ny mamoy fo tsy mbola fotoagnany azo atao mitomagny avanao ro maty ka tsy tomagny anao fa ny amono tegna agnaraka anazy koa satria izy maty be double fa tegna ran'izany ale vonogno raha volaniko zany fa mary izy maty fa nao moana hanigny fa malo satria nao mbola nazo famindram-po minan-kanina izy efa tsisy fika
ia mariny koa zegny zany matetika ny na regny aloha le sasakaligny magnantso zare hoe miromandraigna maty oniry ihany ke kory zegny zay ivoaka trako to se maty koa andro miromandraigny mbo mandiniky hely anao ary izy na maty tamin'ny zany mbola manjary vangiagna fogna amin'inona mandregny fa tsy hoe na regny vaovaon-drano dia tangorona ke nare jiaby tsy hay magnino namagna anakory nagnanarako olo vavetivety hoe indesigna ambavaka zany izy fa ody an-tanindrazagna fa marary mafy ny mamany ino zay le indesigna ambavaka mbo ahita firendy anagna akagnony arô za mbo mandiniky tsara ndraiky anao za raha monsieur efa magnanakory paster ozy na firendy ananao agny ara tsisy ino dia anao ka ny raha tokony ataonao mitady vola mafy dia alefa akagny vola fa tsy galingalegninao reriky igny dia ikofikofika ankiliny ake nagnino marary arô anao e na vola itondrasanao amin'ny hôpitaly aby tsisy asasinareo raha volaniko zany mandiniky tsara amina fiainagna fa tsy hoe mpivavaka dia magnanognano foa hoe jesosy miasa saigninao koa mila miasa madamo ia satria nameny jesosy saigny fa tsika zany misy karan'izany ane tangorona ke zare misy folo mianada na vola mbidy sérum tokogna tsisy fa zare zany mivory ake zany fivorem-pianakaviagna zany hono izy fa marary mafy zany hono niniele dia mitangorona ake iny firenelagna avy tambany volo fa gidragidra mila mitangorona ake fô tokony lerty tambany volo tagny na rehefa nitangoro nandiniky hoe atao kory olo marary fa tsy zegny fa zare misy 5 nagnome charge olo marary ndraiky koa zare tonga avy tagny na vary fotsika pakaraiky tsy indosinjare azonareo onogna amizay le fomba tsika malagasy atsika iny hafahafa fa misy soran'Andriamanitra mba misy mampianatra magnanjany mba mahatongatonga saignanao ela ay ve sady teneno amina akaikinao izy koa andeha andragnon'olo eka elaela tegna akagny mitondra sy vary fotsy hoe teneno anjaly izy volagno izy anao rô ka fahalalam-pomba zany ia andeha mango olo mararo zare misy 20 mianaka io li marary entre parenthèse moa zany fa mba agnatoroko anao hoe misy zavatra ilaigny fahalalana mampamora fiainagna riavagna izy io zay mahatonga zany teny anao ndray mandeha hoe la connaissance raccourcit les choses rehefa mahafantatra raha raiky anao ohatrany moramora anaovanao an'igny mandehananao amina toeragna raiky mbola tsara fantanao mo fa hitanao ela be zany vao tonga akany fa anao mody avakeo malaky inona ny antony satria fa fantanao le toerana donc zany ny tsy fisiany fahalalana ozony baiboly no mandringana olo maro ringana olo isan-karazany tadidiko nisy namako zay nisy parasy tongony vazaha re boka rô namba voatribiky ny raha hely fogna fa mivonto nisy parasy tongony dia nivonto dia indesigna amin'olo ila nao alefanao zareo malaka tenamboa dia ataova ambony fatampera dia nihevoko tokotringa fa sao dia nasian'olo raha zany hono nihevoko raha maloto dia ndray andro za mba nantsona David aoziga tegna suis vraiment malade ino hevitry ijerevako tsy parasy andao za lagna parasinao dia na lagna parasy rehefa nagnontaniako amizay ino dolo za fagnafodinao na za ohatsy nikenjere nagnano pikira ozy fa mila mihevoko quelque chose quoi voa mafo za raha mose noho ny tsy fisiny fahalalana azonao amizay izy ka raha anao miatrika zavatra mampatahotra mila manam-pahalalana nampatahotra neny zavatra niaignany Sadraka Mesaka Abednego fa nanagna fahalalana zareo hoe amonjy anjareo ny Andriamanina amen mila manam-pahalalana tainy Jesosy atsika rehetra ary mila fantanao ihany koa fa hatramin'ny fahafatesana efa resiny Jesosy hatramin'ny fahafatesana
efa resy. Donc io zavatra magnatrika anao io mety mitabataba io fa efa resy agnaran'io. Tsy hainako tsara le amenina ny mpandresy. Efa resy agnaran'izy madamo. Efa magnano tsipaky ny mialaina izy ake io. Zany izy mahatonga ananjy karaha migifogna. Misy problème alola sasany boko migifogna mihitsy. Tsy matafihetsika mihitsy izy. Na izy teny ary fa tsy hainy intsony phrase teneniny. De tellement mafy loatra ny adiny. Efa manao tsipaky ny mialaina izy io. Amen, amen, amen. En plus efa nomeny Jesosy ny hery rehetra zay afatsika manitsaka maingo sy mena rana efa ao anatinao. Alléluia. Ary isanandro sanandro mba manaova exercice na fanatren'Andriamanitra. Mba ataovy zay tonga anao en présence de Dieu foana. Amin'ny alalana vavaka, amin'ny alalana hira fiderana, amin'ny alalana tononkira, famakina baiboly. Tenda mindana zany mba misesantira foana hoe eo miaraka aminao eo Andriamanitra. Eritreretigny le izy. Agny moko ny atao hoe miaraka amin'ny fanatrenana, eritreretinao le izy. Mieritreritra ianao, mihevin-tegna anao fa miaraka aminao ny présence n'Andriamanitra. Ataovy zany isanandro sanandro. Na mba mbola ambony fandriagna anao de rô Jesosy ny tegna misaotra betsaka e. Ohatrany hoe eo zany izy. Tsy haiko mihinan-kanina ianao de zany mankasitraka rô Andriamanitra e. Considérenao hoe eo izy. Amin'igny fotoana igny revagna tsy manana hiriky mihitsy devoly andeha ataka anao. Satria Satana tsy afaka miataka anao ankoatrany agny amin'ny zavatra tsy fantanao foana. Agny foana izy mamagno. Ino le tsy fantanao? Agny izy miataka. De zay mahatonga izy volagna ny Baiboly hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Fa anao ne tsy ho ringana. Ny tegna tanjo ny tahotra io raha senam-bavy. Ny tegna tanjo ny tahotra de ny atonga anao hijanona. Tsy anao ninninina. Zany ataon'izy io. Mijanona. Tsy anao ninninina. Atonga anao ho paralysé tanteraka. Ary ny tahotra de fantany zava-mananaina rehetrarehetra. Fantany. Anao zao raha mandalo amin'ny toerana misy tintely, regny ny tintely hoe matahotra anao madamo. Ka na misy olo 100,000 nahazo tao amin'ilay tantely teo, tsy voakekitra. Fa anao kikeriny satria sahany. Maheno zavatra aminao izy anao tao izy matahotra. Tandremo ny tahotra fa ratsy be. Regny ny vola io koa anao ko matahotra. Say mbo zay tsy mety mampare vola nare. Anao matahotra loatra. Satria ozy ny Baiboly, izao rehetra izao ny zavaboary rehetra de misento fantatra. Miandry ny fampisehoana ireo tena zanak'Andriamanitra. Atsika izy zany mila aseho tsy ela. Ahoana moa ny ahafahanao miseho? Finoana. Mila mino anao fa miaraka aminao Andriamanitra. Mila tonono ny vavanao io fa lehibe ny ao anatinao. Mila mandresy lahatra anao fa mbola hito fiainagnanao ary ho tsara fiafara. Zany ravagna ny atao hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Ka ny tanjo ny tahotra dia ny atonga anao istagna. Zany hoe tsy hetsika amin'ny toerana misy anao io. N'olo rehefa matahotra ane na dia ataoko hoe misy kalalao fotsiny atahorany dia efa tsy mihetsika izy. Wey! Ozin'olo hoe mandehana atao. Wey! Tsy mihetsika ny olo matahotra. Azonao izy? Mangovotra ny olo matahotra. Ary zay raha volagnina amin'olo matahotra ataony. Mipetraha ao an-tegna dia mipetraka izy. Tsy tompony tegna ny olo matahotra. Asevy mamboko ny olo matahotra dia mamboko. Tsaroko nisy excursion nataonay indray andro. Ny tampenagna maso. Tampenagna. Nasivagna lamba zany maso. Dia rehefa ny tampenagna maso, dia natao tangilany takeo afo. Afo na charbon regny. Dia hitanao ty ozy le mpampianatra tamin'izany, alaigny ivekany ty afo ty atao amin'ny tagnanao rehefa aveo. Fa raha regninao mahamay, alatsaho. Zay zany le fagnaraha. Or nefa rehefa tsy afo natao takeo fa vola 50 pièce na 250 francs. Na tsipy tamin'ny tagnany karan'izao. Wow! Azao to dia niafatra le zany. Ary ny teny mihitsy hoe may e. Ary vola 50 mora mampamay.
fa tellement izy natahotra dia niova ny réaction. Ohatran'izany io ravana. Misy olona tokony mbola andeha lavitra izy fa nisy raha regniny dia natahotra izy. Nisy raha tsapany dia natahotra izy. Be da be ny olona sahala amin'izany. Lasa nitahotra no mibeko ny fiainany fa tsy izay zavatra fantany intsony. Dia ozy ny Baiboly hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Raha tia hita no avinao ianao, ny zavatra mila ataonao voalohany, mila manam-panirina. Mila manam-panirina. Igny le atsonina amin'ny teny baiko hoe passion. Inona zany zao mba passion-nao? Raha mbo tegna tianao magnano azy. Raha mba imatimatesanao io isan'andro. Raha mba nofonofisinao io ino. Mila misy an'izany. Zay zavatra nefa revagna manakana an'izay tsy inona fa tahotra. Tompony androany anafaka tahotra n'olo maro. Tain'i Jesosy enenao. Alléluia. Mila manam-panirina ianao. Mba agnontany hoe olona akaikinao ino zao mba fanirinao io hoe. Hitanao Andriamanitra manko rehefa nagnamboatra antsika dia nagnamboatra olona mitovy aminy. Misy raha hitovizana amin'Andriamanitra zany antsika io. Ary agnisan'ny zavatra tegna ajain'Andriamanitra, andrasan'Andriamanitra indrindra agnatintsika olombelona dia ny faniritsika. Inona ny fanirinao? Jereo fandray andro izy nanoloana ny Bartimeo zay fantatra fa jamba. Même na Jesosy ary nalala fa jamba zany Bartimeo zany. Fa rehefa nijanona devant Bartimeo Jesosy Kristy dia mbola nametraka fanontaniana hoe inona no tianao ataoko aminao? Azonao? Zay question zay nazava be. Inona no tianao ataoko aminao? Dia avy eo moa rangahy namaly hoe ny mba ampahiratina ny masoko. Fa raha karakarazan'olo sahirana zany dia vola nangatahany. Azonao? Raha olo tsy manampahalalana zany dia mety tragno vato no nangatahany. Anao moa namba megna tragno 10 étages nefa namba latabatra agnatiny akao tsy hitanao place. Ce n'est pas la peine. Ka maro ny olo ohatran'izany magniry raha tsy hagnova fiainany aby. Misy olo ohatran'izany tsy fantany aby hoe ino moa raha tokony ataon'io dia miova ny fiainany. Fa maro amintsika ny manao zavatra zay tsy hitondra vokatsoa antsika akory. Mialohany andraisanao zavatra anankiray, na responsabilité io, na décision io, na inona io, mba dinio hoe hitondra inona ny fiainanao io zavatra io. Zany nagnomezan'Andriamanitra anao saina io mba hahetreretana. Fa tsy ndesina émotion fogna. Tany mba dinio kely, io décision-nao io hitondra inona ho anao. Raha mandray an'io fanapahan-kevitra io anao dia inona no mety ho ambadika le izy? Tahin'ny tompony eza asenao. Tahin'Andriamanitra ianao hoe. Nisy ihany koa lehilahy mararina paralysisa tao anaty Baiboly tao. Teo morona rano Betesda izy ozy misoratra masina. Fa mbola nagnotany azy Jesosy hoe teo sitrana va ianao? Le izy koa ohatrany mampimoe magnino moa raha tonga dia nisy traniny ho antegna? Zay boka le tsy fivakian-doha anao. Anao tsy mivaky loha? Amin'ny sasany zany koa fa misy problème dia mantsofitra l'église fogna na tsy misokatra vavany. Zagnahary zay ozy mahay raha jiaby. Mahay raha jiaby Andriamanitra fa namiany vavanao mba hivola. Masinareo le izy? Namiany vavanao mba hivola. Beta be revagna antsika miaigna amina zavatra sahala amin'izany. Jerevy tsara fa raha mamaky ny tantaran'ny zanak'Israely ianao namian'Andriamanitra mana zareo sy papeliky. Fa tsy tonga dia tafiditra tambavan-jareo igny fa mila mivoaka avy tagnaty tragno lay mitsimpogno izy igny. Zao gratuit le mana, gratuit le fahasoavana, fa misy responsabilité agnatiny akao ho an'ny tsirekireky. Tahin'ny tompo ianao. Fa beta be amintsika namen'Andriamanitra mana, mbola andrasitsika Andriamanitra koa marina izy igny agnaty vilagny. Tsy tianao ninninona. Ary matetika ny olo kamo dia mametraka fogna hoe ny tompony mahalala. Fa izy zany tsisy raha fantany. Apetraka amin'ny Jesosy. Zanakanao koa voasilogno tsy apetraka amin'ny Jesosy.
fandrahoagna hany. Zaza fa mitomagny akeka le tsy mety amiagna nono fa tompo jereo ny zanako. Ataovambava ny nonona. Zay le izy fa tsy hoe betsaka zany tsy maharaka an'izay karazana prinsipa zay dia tsy tanteraka le fanirina. Ninona revagna fanirina amin'ny fiainan'olo tsy maintsy misy prix à payer. Tadio zany. Tsy maintsy misy prix à payer. Zay prix à payer zay tsy voatery fantatry nizaniza. Dia zay mahatonga olo mitsaratsara foagna rehefa mba mahita olona anankiray mandroso na miova. Hoe re misy raha hafahafa mihitsy reo. Eo misy an'izao eo. Ia, karaha ataonay reto modèle zay misy kalanoro eo. Azo kalanorin'ny babany. Ia. Za efa mamerimberigna foagna. Izy koa fagnafody gasy zany nampanjary tsisy gasy sahira. Ankamaroan'ny gasy reny mikatroko izany daholo. Koa zany nampanjary tsy hanarena anjary voalohany. Magnino zay lefalefa aminahy tao. Vomba magnatao kiraro tsaratsara dia regny ane framane regny. Koa hitanao couleur'izay tsy nagnano anao. Raha mizakazaka foagna ny olo. Tadidio fa ny fiainana tsy maintsy misy prix à payer. Misy fotoagna za mba mitantara aminao. Zay zao zany misy fotoagna efa nifadianina 40 jours 40 nuits intelo. Zegny tsy mahavita ony tsy soragna pastera. Mila mahavita mamaky an'ity baiboly ty jusque farany impito. Ia. Mivavaka anao andro aligny asivagna labozia maventy be regny marina ake tsy miagnano amen koa tsy lany labozia jusque maregna atoandro mbola ake fo. Zany tsy hitanao zany. Zany ihany magnatao costard mbo hitanao dia hoe raha tsisy kalanoro. Dia zany foagna raha fantany kalanoro zany. Koa misy zany taminareo tagny tsy nitariminao. Koa mampanjary maro zany tsy efa maro ny tarimy. Ary matona mafantry kalakalan-draha zany mety mahay zany ianao. Magnino tsy nagnatony ta. Tomponay amindra fo amin'iregny karazan'olo regny. Mila managna fanirina. Ny fanirina nefa ho za teo tsy maintsy misy prix à payer. Taigny Jesosy ianao. Ianao io zao dia vokatry ny nofonofonao mahatonga anao karan'iny. Ka raha vao olo araiky zany tsy managna fanirina tsony dia mazava ho azy tsisy tanjona. Ary tsy miova ny fiainany. Io ny mampiavaka ny olona tsirairay avy amin'ny fiainana. Zay zavatra iriny agnaty fony ao. Mampiavaka eo. Mahatonga ny fiainanao io ohatran'io dia io le mbo nirinao taminanjy. Pastera, fagniriako ne mba tokony ho lava. Za tsy raha mivolagna hoe lava sy fohy. Fa fiaina. Taigny Jesosy ianao. Fiaina. Hitanao mahatonga paozinao karan'io. Efa nofonofisinao letry lahala izy ke io. Za mandraigna ataoko kiraro talon anahy. Za vao miditra rô firegniny akay re. Kotriko tsa. Efa nisy sarisary karan'izany eby nandalo tako afa raha tsy nitokoragny lao. Dia igny tokotranao nandregny kotriko. Fanirina. Mahatonga paoziny randranganao ikaran'io, io nofonofonao. Fa tsara tonga ho azy zany io. Anao ndraiky ny tonga dia take foagna anao nagnano bango karany. Nagnino izy bangon'ny fanahy masina bangonao. Donc ny fiainana tsy mandehandeha ho azy zany fa miainga avy amina nofinofy sy fanirina agnaty akao. Tsy mandehandeha ho azy. Aza mieritreritry misy raha ho tonga foagna ampelatagnanao zany satria nivavaka anao fa mila mampiasa fanirina. Amen. Misy fotoagna zany nampianatra dia niteny hoe nous sommes le fruit de notre passion. Isika reo dia vokatra zay zavatra zay. Nous sommes le fruit de notre passion. Fa tsy hoe mandehandeha ho azy fiainagnanao. Io anefa revagna misy tahotra foagna mialohan'io. Misy raha mampangororo. Anao nge zao raha vao anangana tragno fotsiny dia fa manomboka misy olo mampatahotra. Lafo sy magnava izy zay. Niakatra ozy vidina vato
karajanohone nefa izy tsy agnampy anao ividy izy io fa ny responsabilité ny dia ndeha ampatahotra anao fo tompo ane hitahinao tompo ampandrisantsika i Jakoba zao nisy fotoagna nanagna fanirina anambady ny zanaky Labana misy araiky antsoina hoe Rahely zay tiany or nefa nizy aveo rehefa tonga le zavatra ny fagnarahana tsy namiagna anazy io Rahely io fa namiagna anazy ndraiky koa Lea nefa ny tegna nofinofisiny dia Rahely fa mbola vita ningana saigny niasa 7 taona azonao aozy Labana fa mila miasa aminaha anao 14 ans zay va miako anao viavy tsy magnino zay ozy inga satria nisy raha nafana tagnaty fony tao anao raha vao managna passion anao tsy voasaka ninina zany na mafy karakory raha miteny aminao hoe anao ataon'izao anao raha vao managna passion anao tsy voasaka tsaroko zay tamin'ny mbola gonda taloha mandeha magnano gogno zany azaveko ele aminao miala avy amin'ny tanàgna misy anao dia mandeha mamonjy vehivavy quelque part agny dia tongotra io ary andro aligny vao manjary mandeha ka amin'ny 12 aligny anao vao mitôga ka tanàna nefa amin'ny mamay lazain'olo misy mpamosavy fa anao tonga kagny fo tsaroko amin'izany misy fotoagna akopakopaka velany tragnony olo ike ilamban-tegna ligninao ragnandro kopa satria misy passion zay boka izy vao azo nery zalahy tsara be mazava aminahy zay le izy ka ty misy raha agnatinao ko anao raha vao misy tanjogno matetiky tsy voasaka fa ny olo tsisy tanjogno mora marary olo misy tanjogno tsara maregny manehiko satria izy namba voan'ny grippe karakory izy zaho tsy maintsy tonga agny niany izy na mikohaka be karakory tsy maintsy vitako io izy fa raha vao tsisy tanjogno anao dia makadara nagnino manao misy grippe za io izy anao dia ho anao sy ny grippe anao fa raha misy tanjogno anao tsy masakana anao tazo sarogna anao palito dia anao fa lasa azonao ve le izy tompo ane hitahinao raha metraka tanjona vaovao amin'ny fiainanao amen alleluia za zao mba tiagnontany anao atram'izay mba nitandrignesanao toroteniko atram'izay mba niaratsika teto zay mba ino zao nitanjognanao io mba misy an'izany ve anao sa alefanao azy fo fiainagnanao ifaragna ty taona za moa ny principako matetika dia mampagniraka foana mba mivangana agenda vaovao dia asivy soratra ke hoe 2025 efa homano zany deny zao fa misy vavaka ataontsika makasika an'izay tsy ho ela ividianana agenda vaovao dia mba soratanao agnatin'ny zidôly raha mba tianao tanteraka mandritra ny taona 2025 mila mba misy raha karan'izany ry avagna fiainana fa tsy mandeha ho azy io satria Andriamanitra tsy afaka hiasa raha tsy mahita fanirina ao aminao Andriamanitra tsy manao ninninina ankoatran'izay irinao fa nivakiko taminao teo ny tantaran'ny Bartimeo fa hainy Jesosy tsara fa olo jambana io fa mbola nanontaniany ino tianao atao aminao satria misy olo zao jamba izy fa vola 5,000 ndraiky rangatany fa ity Bartimeo ty nahafantatra fa ny tegna problemnazy ane izy tsy mahita io eritrereto mety avy mbona nambady migny Bartimeo lasagna satria raha tsy hita rao karaha tsapitsapaiga magnani fo mety nanagna tragno vato Bartimeo lasan'olo satria nitao tsy mahita mety nanambola Bartimeo fa nakontiny aby tsy fantany satria izy tsy mahita dia teo nanomboka nanapahany-hevitra hoe tsy vola solution tsy vady solution satria misy aminareo zao mieritreritra zao fa manambady vazaha solution anao zany foagna raha dilirinao sanandro za tompo tiazo fasa anika tsy mety milamigny fiainanao satria mieritreritra vazaha io foagna anao
misy olo ane karan'izany zay mahatonga nanomaly mba nampianatra hoe aza mba le tsy anagnana foagna zalahy ikoragnana. Misy ny sasany le raha mampijaly ananjy foagna mahatonga saigna ananjy mijaly za io, sahiragna za io, tsisy za io, or nefa mba misy fotoagna anao mba misy raha mba mampifalifaly anao io, sa tsy marina zay. Misy raha mba tsy manahiragna anao io. Fa anao zany agny am'le négatif foagna eritreritrinao bero, tsisy raha miova. Ka amin'ny sasany ny tegna fiainagna dia mahazo vazaha. Zahanao nandeha 2 tao, 3 tao. Fa nisy olo avy mayotte zay fô tsy namaly ndraiky. Izy ke mandigny le Seychelles koa. Remoko vazaha daholo konanjy. Ndrendray zany revagna solution-nao le raha eritreretinao. Nanagna zo mihitsy Bartimeo zao hoe mba mezonareo vola 50 millions za ohatra. Nanagna droit Bartimeo satria izy ane mpangataka e. Mba niteny hoe mba ndesinareo mandasopy e. Fa ozinga tsy la soupe solution, tsy vola solution, fa mba mpahiratana ny masoko. Za zao mba tia metraka fagnontaniana melohan'ny faragnany taona. Mba ino raha mba mandevy agnaty tarifona ka. Ankoatrany agnano réveillon. Za mito tsy maintsy miboaka za. Za fa izy aloha tsy maintsy miboaka olo. Zaly raha mafana dia mafana agnaty foly ako. Za mpiova ravitra. Firy taogno anao zao? Nde ataoko hoe 30 tao. Efa 30 niboaka le zany. Fa nagnova ino? Donc tsy miboaka tsy olo solution anao io. Raha misy moa zany tsisy maratsy anazy. Fa ndraindraytsika rehefa am'le oabolana gasy hoe agny am'le tsy mivonto ako ndraiky tsika manentena. Zany ny olana e. Mba mametraha fagnontaniana, ino zany ny tokony mitranga aminao keo dia miova fiainagnanao. Mba misy an'izany ve? Sady efa ankenigna amin'Jagnahary, ankenigna amin'Jagnahary, ozy Jagnahary atao ino foagna talandao benao io ozy. Ia. Taovagna satroka fa. Natao mba andinihagna izy io. Mba misy fotoagna zany anao mba malaka egny hely mipetraka anao ambony sezy. Miaraka amina cahier stylo. Jesosy. Za moa zany ino raha tokony raha mbo ataoko ty. Anakamaroantsika ne na raha andeha ataontsika tsy haintsika e. Ne fiainagnanao tianao hiova. Miainga avy aminao io vao miova aminao. Mba ino raha mba nofinofisinao koa. Mba ino raha mba hitreretinao. Tsy hoe mivavaka foagna antsika Jesosy dia izy vake magnano tohiny. Non. Avy nivavaka anao mila mivoaka tragno. Mba miala hely an-dragno kokoa mba mandeha miboaka mikorokoragna amin'olo. Satria mety possible agny amin'ny gentilisa agny fitahinany rasanao io. Fa anao ndraindray miavognavo. Za izy koa tsy mpivavaka zegny tsy ataoko bajour. Mety misy musulman fitahina manao. Tandre mieritreritra tsikifo ndraindray monko antsika zany raha vao za raha vao tsy kristianina tsy mety aminah. Olombelogno rena mba tsy mety aminao. Andriamanitra nefa rehefa hitahy anao olombelogno alefany aminao. Tenena amin'ny akaikinao zany mba ino raha mba agnaty lohanao koa hoe. Mitodia amin'ny ambadiky koa ino raha mba agnaty eritreritrinao io hoe. Mila mba managna tanjo. Ino zany zao mba tanjongonao io. Teneno izy ino mba tanjongonao hoe. Tsy aza vela mimoy foagna izy fa sy avy mamaly. Mba ino ny tanjongo ananjy? Ankoatran'le hiboaka amin'ny réveillon. Ny sasany ake zao raha tegna mameno fo ananjy amono gisy. Zany fo. Ya. Araiky ny voniny Christmas, araiky voniny bolale. Zany fo raha mba agnaty lohany. Fa za mba tia magnontany anao, efa impiry manao zay nihinan-gisy? Impiry nihinagna gisy anao? Nagnova fiainagna zany. Ndraindray rehefa raha agnaty lohantsika koa tsy raha hagnova fiainantsika aby. Ny sasany ke raha tegna masaka agnaty lohany andeha agnamboatra angofo. Zany fo. Agnamboatra angofo zany leo. Zany ane tsy hoe fahotagna e. Ary zany koa tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa fagnontaniana apetrako magnova fiainanao ve zany.
Za de matetika miteny an'izany misy gaga moa ndraikindraiky za le miteny regny hoe anao zao za miala van-tragno managna eritreritry fa tsy maintsy hagnano rakitra 5000 ohatra hoe tiany ana latsaka to ameko any Jehova to nefa nambala menao zanakanao tsisy malona andeha hagnanovanao hoe tsy maintsy magnano rakitra 5000 mba ataovy azo antoka mba misy 5000 mikajy agnaty posinao fa tsy hoe mafanafana fomona fivavahana zanao tsy afaka tao ndraiky be fa miemotro izy raha mikorokoropoka tsy hainao magnino fô tsy mba mandiniky andeha hivavaka dia fa koropoka hivavaka lasa na ramosenao mba gaga ndraikindraiky amin'ny raha ataonao dia lasa zay ataon'olo narefa azon-draha mipastera mihitsy za ataoko eto mba mampianatra magnatory raha tokony atao fa tsy hoe atsika magnanognano foagna avakagny dia lasa le fivavahana ataon'olo koraha mafana foanao ndeha ndatsika to 10,000 mba atao azo antoko misy 10,000 mba mipetraka koa satria izy to tsara fanompoan-tsampaka le azon-draha daolo le mihinan-dambo na magnanjeno fa fiainana andavanandro ary fiaragna amin'Andriamanitra zany miaraka amin'ny intelligence ny olo tegna mivavaka zany intelligent fa tsy hoe adalidalain'olo amina koragna tsotra foagna anao dia igny anao roboko mandiniky tsara be ntegna mandiniky tsara be hoe za zany andeha hivavaka zavakeo andeha ataoko rakitry tsy haiko misy sasany zao mety hoe ray aligny roa hetsy roa tapitrisa amen fomba alegnilegnono hoe mba misimisy raha karan'igny antegna zany ny atao hoe fiaina ary zany toetsaigna zany mampahantra gasy koa fa bonanehy mandany vola magnetsiny nonoko mitrosa aby sasany agnano fety hono karaha aminay ambany vola agny mbola misy zay atao hoe reveni zay koa misy réveillon dia misy le jour J na fety fa misy koa vakeo ny reveni zany koa karany tsy haiko moa zany ino moa zany le tegna fagnanovana reveni fô efa zegny dia agnarany aminay ka mifindra daholo olo jiaby mandeha mamonjy reveni sans avoir calculé hoe agnanakory moa fiainana namare zany revagna izy io hoe ka natoroko anao zany niany anjaranao mamisavisa anazy mila managna tanjona alleluia ny fanirinao no mahatonga anao andresy zavatra maro na aignatra io ny olo koa fa manam-panirina tsy mainatra ny olo koa fa manam-panirina tsy maregny marary ino mozo nareo natonga an Jesosy navita niaritry ziska tamin'ny azo fijaliana igny le antsotsika amin'ny teny baiko hoe la passion de Christ passion de Christ nisy raha zany tamin'ny Jesosy to hoe tsy maintsy vonjeko ranga reto olona reto tsy maintsy vita koranga io na ambany trobogny lefogna izy na ny fantsiagna tongotra mantagna no zay iaretako fogna to ary Jesosy ny fantsiagna teo Jesosy olombelo maregny marary fa dia niaritra izy inona tonga anazy niaritra passion ta igny tompo atsika jiaby mba ino zany zao mba passionanao mba mitodika aminao ndraiky atsika mba ino passionanao ifaragna tao idry taogno vaovao mba managna an'izany passion zany ve anao zao raha ohatra mitady vola be atao ino vola io koa azo ny sasany tadiavany vola akajigny aone akajy aotany kely olo akaikinao zaza madiniky hoe mikajy vola zay fitsy olo maventy amezy vola moa zanakanao moa akajiny edy fa anao olo maventy mila misy raha ataonao ka ao amin'ny fanirinao ao amin'ny passionao ao no miafina ny destinénao akô izy miafina ka raha tsotsotra zany no irinao dia ho tsotsotra koa ny destiné raha faible zany no mba eritreretinao isan'andro dia ho faible koa ny destiné ka oka anao mba tsy ahita ny tegnanao ho kely zany manomboka ny any oka anao mba tsy hevin-tegna sala amin'olo tsotra mba managna nofonofo goavany miaraka amin'Andriamanitra
reseo ny tahotra mitsangana miazava ozy ny baiboly fa efa tonga ny fahazavanao misy raha agnatinao ao fotoagna moahagna anazy zao ary zany no ijoroko eto isan'andro ampianatra anao mba hamoazagna an'ireo zavatra miafagna agnatinao reo tsy maintsy tonga any amin'ny tanjonao anenao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ireo zavatra hitatsika mitranga ato am-piangonana matetika izy ireo dia miainga avy amin'ny nofonofonay mivady. Ndao tsika mba hagnano raha karahan'izao, ndao mba atao karahan'izao ndraiky, ndao mba andeha ary, ndao mba anao an'ity. Ka ny olo tsy managna nofinofy, tsy managna fanirina, tsy hiova fiainagna mihitsy. Ary zay zavatra takatra anao agnaty eritreritrinao ihany ny résultat am-piainagnanao. Raha anao mieritreritra fa tsy hiala tamatavy aketo, tsy miala aketo itanao. Mba misy fotoagna mba alefa hely a Maurice agny eritreritra, a Dubai agny. Fa ny ankamoron'olo ny riavagna mbola tsara nieritreritra andeha Tananarivo be. Eriny Brickaville ndraiky mbola zakany kofa mois de novembre. Igny ndraiky tsy afaka agnaty lohany mihitsy, zaho raha ka sy maintsy minga. Ary sy tanase. Eriny ake dia zakany. Tsara niakatra Tananarivo eritreritra ananjy. Mba agnotanio kely le olona akaikinao miakatra izy eritrertranao io e. Izy ke zany ohatrany hoe mampimoehy fa lesogna zany amintsika tsiraikiraiky. Mahatonga anao karaha ny izany dia raha agnaty eritreritrinao fô. Zay mahatonga izy io resako ndray mandeha hoe la pensée c'est la gouvernail de la vie. Io no migouverner fiainagnanao, eritreritrinao. Ka raha anao tsy mba mpitandregny leso, raha anao tsy mpamaky boky, raha anao tsy managna fanamasiny, tsisy raha mahavokotra zany agnaty saigninao ko. Ao anefa no mipetraka raha jiaby, fanirigna jiaby agnaty saigny, sitrapo jiaby agnatin'izy ko. Jereo tsara raha vao tsy normal io aina io, amma io, mora magnadigno atsika. Ake fogna tsy hitany plasin'ny poketra ananjy. Nefa raha agnaty simbony ako. Mataonare aiza poketra anahy. Ny olo tsy salama amma, tsy salama aina, matetika mora very raha. Mahasiaka, mora tezitra. Ary lasa mamorogna problème amin'ny fiarahamonina. Dia lasa miregle problème foagna nandaniany fotoagna ananjy. Fa tsy mba magnano activité. Misnareo? Misy ane olona zany, za ende hiavana amin'ny ananjy zany manam-potoagna ananjy fihavanagna fô. Ande hiavagna amin'jare mbataka nefa problème ny fironiny fogna koa io. Izy ihany te hanjonganjonga amin'olona ake dia hiavagna amin'iny hiavagna. Izy ihany tsy te hamaly bonjour n'olo dia hiavagna amin'ny olo igny izy vake. Zany mahatonga na moezako daholo olo jiaby io. Za tsy te handany fotoagna irégler problème aminao. Vao mahita anao za dia efa mitsikitsiky tahiny tompo e. Dia indray rehefa mandany fotoana ny réconciliation, mandany énergie ny réconciliation. Fotoana tokony laninao amin'ny raha hafa ampandrosoagna fiainagnanao, lanigny nandeha andambanivoly ndraiky, andeha hagnano koragna andragno be zay. Nefa vokatra tsy fitandremagna daholo zany. Vokatra toe-po, toe-tsaina sy fomba fijery mivila. Tahin'Andriamanitra ianao. Rehefa avy eo tohizatsika ny fotoana, magnano invitation nareo jiaby za avy eo, zay mbola te hianatra, zay mbola te hazo lesona. Satria hikoragna antsika avy eo ny amin'ireo karazana fanahy ratsy mamatotra ankohonany. Wisy délivrance na famille zany rehefa avy eo. Mba eritrereto kely fa misy aminareo mitandregny zareo misy raha nahazo famihinao taloha tao. Ao mety hoe misarabady fô, ao mety hoe marary fô, ao mety hoe tsy mba tafita mihitsy tamin'ny fiainana fa tonga aminao izy io karaha mba mangila trio, tongava avy eo ivavaka ao anao tsika. Magnamboara programme anao avy eo. Aminao ndraiky laosy mandeha amoron-dranomasina. Izaka ilay pasteur nare fa dia aza vingitra foagna, aza vingitra. Ny sasany hoe tsy hainao raha magnano ananjy, agny amin'ny tsy mivonto zay izy manenty. Raha tsy hitondra ninina amintsika matetika miinteresse atsika. Raha tsy mampandroso fiainagnantsika miinteresse atsika. Fandana mba mandiniky tsara.
anao zao raha lehilahy andeha anambady ampakabiavy mbo hitrereto tsara viavalegny vady. Anao raha vehivavy andeha ampiakarina lehilahy hitrereto tsara lehilahy andeha ataonao ramose, andeha ataonao oui. Fa fiainagnanao ray manontolo agnatin'izy igny akao. Ny ty fiainagna misy atsika ty tompoko lahy sy tompoko vavy dia natokana ho an'olo mandiniky. Aheriko ndray mandeha. Ity fiainagna misy atsika ty dia natokana ho an'olo mandiniky. Zany natonga n'Andriamanitra nagnamboatra Adama sy Eva, tsy namiagna sy papa tsony ataovy zao agnaran'izy io. Pare i Adama andiniky agnome agnarana raha jiaby. Anao patron ny fiainagnanao miaraka amin'ny Jesosy. Mila mandiniky sady hitsangana antsika hivavaka. Androany mba ho hisy osotra manokana hidina amin'ny fiainanao, atonga ny tahotra ho resy sady rava. Manomboka androany mba ho tahin'Andriamanitra ny nofonofonao, atonga ny fiainanao mba ho ambinina sy andresy amin'ny lafiny rehetra. Miantso ny osotry ny fanamasina hidina aminao, hikarakaranao, anampy anao, ampandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hiova sy atsara ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manona fa après 3 jours aneo ny voninany aminao Andriamanitra. Afaka fotoana fohy adiny 3 aneo ny voninany aminao Andriamanitra. Amin'izao ankehitriny zao hirotsaka amin'ny fiainanao ny voninahitra Andriamanitra. Raha mino an'izany anao dia mba misaora ny tomponao mba hiara hivavaka tsika rehetrarehetra. Prebo sandala bagabo shokotokoboso. Mekeleke bondali bababaroke mamamazundala bagababasa. Karoke boshek leke monta di bosse ploma papa papa. Wakoreke monde de bobo shokotogo boshindo la baba. Mvavai nomba ho hisy tanjona ho tanteraka mialohan'ny faranany taona, ho tanteraka reo tanjonao reo. Mvavainao mba ho tanteran'Andriamanitra ny nofonofonao sy ny fanirinao rehetra. Tompo misaotra anao, fanamasinao mankasitraka anao zay, dia sy malaza anao zay. Vangio tompo reto vahoaka anao reto, sitrano izy, ampio izy, ampahirato ny masim-panahy. Mba ho velona izy fa tsy ho faty. Ho ela velona Jesosy reto zanaka Ziona reto a. Tsy ho hisy sampona, tsy ho hisy loza zany amarana anao ny taona, fa fifaliana ny farana ny taona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy saotra tompo. Amen. Nasitsika tia tanana ho an'ny tompo a, mazotoerantsika rehetra. Zay ny fotoanantsika teto misaotra betsaka nareo jiaby a, na maly ny antso a. Mbola manasanao za avy eo araka le teneniko teo a, iresakantsika avy eo makasika ny délivrance na famille, fanafahana ankohonana. Ary amin'ny méga église tsika manatanteraka an'izany a, azadinonao zay fotoan-dehibe tsika zay raha riva amin'ny 2 sasany a, misy fotoana eto a, dia misy koa ny amin'ny méga église. Tsara mba ho fantatsika fa amin'ny tombo avao io a, dia ho izy fifadikanina ataontsika salama mahazatra. Dia efa miomana anao sao dia misy milefa ndraiky marigny fadianina zay. Fa isaka riva ndraiky tsika misakafo. Isaka riva tsika misakafo. Agnatin'ny 21 jours. Vonina amin'izany ve anao ya, dia io mois de janvier io tsika manomboko azy. Tahiny Jesosy anao tahiny tompo manokana. Dia mba sitsika bravo mafia, isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny favitany le etsika nataontsika tamin'ny zoma teo a, tamin'ny lasopy zay niarantsika teto. Misaotra nareo mpiandraikitra rehetrarehetra tsy ankanavaka, mba sitsika bravo an'ny mpiandraikitra. Misaotra nareo zanaka zay niara ny sala nividy an'izany billet zany a, ankasitrahana ny fitiavanareo ny asan'Andriamanitra. Merci, merci, merci. Ary mbola agnomagna andro raika atsika mba agnanovantsika fety fô. Tsy mba mety mazala zany ohatra hoe vita fifadikanina 21 jours io a, mba magnano fety ndraiky atsika. Andao zalahy. Amen na. Ya, agnanovantsika fety be izy io. Anao miantoka omby 4. Karaha tsy natolo abela ndraiky. Areo. Dia za zany tegna mba managnetrehitra amin'io bonne année tsika io a, tegna ataontsika fotoana ngeza be. Ankoatran'ny reto artiste tsika reto, mbola agnantso artiste maventy koa tsika. Dia afaratsika aketo daholo zany ampiangonana jiaby. Sady mba miarahaba tratran'ny taona tsika amin'io a, magnano fety. Fa sa omby firy antao fanao.
mba hontanidy olo akaikinao io. Fa magnino moa rehevagn'olo hafa agny mavita atsika ve tsy havita e? Tahin Jesosy ianao e. Vitatsika zany e. Tahin'Andriamanitra manokana ny fiainanao. Ka mbola mampiandry kely anareo sasany zay nisoratra agnarana tamin'ireny fizaragna sakafo sy namany regny efa misy vagy manaraka dia antsovagna anareo. Satria misy magnantso anahy, karakory pasteur le fizaragna antsiniky igny? Amiagna anao fa tsy matahotra. Na sendra tsy amianjarenao i pasteur magnamianao. Donc asirenao fa tsy maintsy mahazo. Tahin Jesosy ane zasy anao. Ivavaky raisony am-pelantagnanao mifanatotra ao raha sendra ka niomana amin'izany ianao. Raha eo misaotranao zay ny amin'ny fitiavanao anay androany rapitso ary mandrakizay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao ny ty fiangonana ity zay tsy mitsahatra anao miteny aminay. Tsy mitsahatra anao mampianatra anay zava-baovao foana, mampatsiahy anay ny tokony atao. Misaotra Tompo fa resy manomboka androany ny fanantahotra. Fa ny voninahitra kosa iseho amin'ireny tanana misandratra ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia matatazitsika ny fanatitra.